Salamo akoraptika. Faly manonona mbola tsara amizao maraindraina ny alarobia. Efatra me angambany androany raha tsy diso akoraptika salamatsika. Mety gaga nareo hoe marehitra mamely vao maraina indray ngiarako tsy malala zany na hoan'ny masika moa de hoan'ny hoe mamely vao maraina indray vao tavo zany na losa. Izy ty dia tsy afenina fa maromaro nareo no mangataka zany hoe nga tsy azo atao entre amin'ny folo aty Madagasikara ka hatramin'ny 12 satria zay efa misakafo indray avy eo raikamo de fa ahoana tsy ahy manko fa zao fa tena ny kabeazamenao ty fandaranao ty ny aty Madagasikara dia ny mpiasam-panjakana ary ny tena olana de rehefa tsisy izy aloha de ohatran'ny John ohatran'ny varimbariana zany zahay. Fa ny tena olana dia raha ohatra ianao manao émission androany le amin'ny alina iny de mipity zay vao afaka amenao azy noho ny problema na mega ka mba andramo le hitao zao de mahita tonga de miritarita be le izy tonga de tafakatra 30 ohatran'izany fa avy amin'ny fangatahana ndao teneny hoe fonctionnaire na mpiasam-panjakana no nahatonga ny hoe ndao mba andramana raha hoe ataotsika maraina aiza moa ny hoe maraina be satria zao mbola vao amin'ny 7:05 aty Frantsa ho an'ny sasany zany maraina be ho atsika zay efa 110 amin'ny enina sasany atonontonony zany satria rehefa fotoana fianarana dia amin'ny enina sasany no miforo satria l'enseignement anao mampianatra manatitra ny zanako vavitokana en plus anao mba manatitra kely amin'ny madama ihany koa mba manao tsara fanahy ohatran'izany fa tsy voatery hoe ampijaliana koa le tokantrano hoe alefa mandeha tongotra na mandeha vinty na ohatran'izany fa mba tsy maintsy kajikajina ihany reny tokan'ny aina reny. Ka avy amin'izay no nisy ty fandarany ty. Ny horesahantsika dia mbola iverina am'le tsy hitanareo tsony le dossier fa efa lasany amin'ny avocat. N'une partie fa n'une partie io. Andraso teneniko kely momba an'izay avocat zay. Za zany tena titeny aminareo hoe maro ny vaovao fa eto de miala tsiny zany ho atsika le tsy de tena ao anatin'le fandraisana anjara loatra tsy proactif amin'ny zao misy olona teo zao hoe nanontaniako hoe zao ahoana zao de tonga de même pas 30 secondes de valy lasa jereko. Tena amiko zany non seulement signe de dynamisme de signe koa hoe respect mutuel satria manaja an'le olona matoa atsainy koa fa ianao rehefa tsy manaja olona koa de tsy atsain'ny olona ary surtout ny hoe confiance zany hoe ratsy jereko kely tena tonga saina mihitsy ary malheureusement moa tsy voavaliko hoe tena quel vous êtes très proactif ary le olona namaly anahako ray masoandro zay tena teneniko hoe saotra betsaka fa on s'était pas trompé de lier des amitiés entre nous.
Et d'autant plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Ary tena misaotra anao nampiatrana hoe longoko ianao. Fa respecteko zay zavatra zay. Tena mahafinaritra anahy le fomba fiasanao zany re. Aza manay, raha mbola koa manao soatra zany zavatra atao. Ka ny resaka dossier zany ohatran zany sy ny anina avocat mandehandeha. Matetika ny dossier ohatran'ireny dia confidentiel ary hautement confidentiel. Eo zany mieritreritra eo zako hoe non. C'est vrai confidentiel, hautement confidentiel là. Fa za koa ato anatin'ity vondrona ity zany. Ty réseau ty network ty dia manana anareo tena manampy ary tsy misorona mihitsy. Teneniko zany za tsy miteny hoe be dia be ny vola ampinareo amin'ny fandaharana mba hisin'izany hoe tsara fantatrareo aloha zany fa raha am'izao fotoana zao misy mitady arina ke zany le compte bancaire tsy fantatra fa mandeha ny ankety par rapport am'izay. Fa tena manaiky zany hoe tena mahafinaritra reto. Mahafinaritra ary au passage je souhaite un merveilleux, un joyeux anniversaire à une sœur qui habite à La Réunion. Elle va se reconnaître. Une si tendre sœur, ô combien gentille et disponible pour notre lutte et notre combat. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment adorable. Gros bisous à nous. Bon anniversaire à nos sœurettes. Maromaro tsika no mijery, maromaro ny olona mijery atsika ny La Réunion. Ka le resaka hoe document zay ohatrohatran'izany dia ho anareo le tena hoe tsika manko mety andeha any amin'ny système-na abonné zany. Io zao fa misy mametraka zany ny Facebook zany, Google hoe mandefa étoile nareo na mandefa misy tsindrinareo de mandefa 0,50 centime na ohatran'izany tsy haiko amin'ny émission na mandefa tsy fantatro ohatran'izany le ataony eo. Fa ho anareo zany rehefa miteny an'izay le confidentiel zay dia aizadino droit anareo no mitaky hoe mba omeo zay ho jerenay. Seulement à une condition, rehefa ohatran'izay izy de tsy azo divulguena satria amin'ny mady correspondance privée azy mety ampigadranareo raha sanatria divulguenareo le izy. Fa za ndray nefany matoky an'le professionnalisme antsika tsirairay avy eto amin'ity fandaharana ity zany, indrindrindra fa ireo le presque abonné satria tika niteneniko an'le presque abonné de zao isaky misy zavatra reo olo reo de tonga de fa pare, tonga de fa lasa zao ary tsy mitaray tanamepaka mihitsy. Mahafinaritra loatra. Zay ny avy amin'ny fihavanana hoe aterikalao dia meko nareo, meko copie-nareo mba mahita hoe ay ve misy an'izany, tonga am'izany mivoatra ohatran'izany ve, tonga an'izany faratapan'izany ve ity fandaharana ataony voatavo na ilokisa ity. Satria manjary ohatran'ny hoe tompotra miononareo ka tsy malala fa de inonareo entin'ny fatokisana fotsiny hoe tsara lahatra ny zavatra teneniko eto fa leo isy zavatra hitanareo mihitsy hoe io miainga izy zany metery amin'ny patalohany ambadika any sans qu'il ne le sache. Zay no mahafinaritra an'le zavatra hoe
tant que mbola afaka miparady aloha le rony de miparady izy, fa rehefa manomboka tery amizay ny lalana, ary rehefa ho tery mihitsy, voakeny ao anatin'le atao hoe système de goulot d'étranglement, dia tsy afaka atsony amizay. Comme je n'arrête pas de dire, ouais, la justice française, c'est comme démarrer un tank. La diplomatie, la haute diplomatie, c'est comme démarrer un tank. Difficile. Ça met du temps à démarrer. Mais une fois que c'est lancé, c'est difficile de l'arrêter. Zay zany ny fampizarako amin'olona foana, fampizarako amin'ny olona fampiresaka amiko. La justice française, la diplomatie, la haute diplomatie, est comme démarrer un tank. Un tank, c'est difficile. Ça met du temps à démarrer. Mais une fois que c'est parti, c'est difficile de l'arrêter. Zay io zavatra io. Ka asakasaky ny any ambadiky any, sy ny karazany fa misy le hoe mandeha mora ohatra sokatra, fa tonga à destination. Fa misy le mandeha mafy, de mipoka amy refitra eny ampanidinana eny, no ny mafiny loatra ny fandehanana, sy ny azakazaka tsy raha atosika atao. Zay amin'iny ka, anisan'ireo privilégié zany, misy olona maromaro, fa nijereko tao, privilégié mahita andefasako hoe, ty etony ny patiny, etony ny fiaingany, ka tsy niasa maino nareo, tsy very ny volanareo, fa na ny avocat, narako eto malala dia miasa. Normalement zao miandro fotsiny ako convocation ana fivoriana entre anay, hoe inona no ketrika menga, après an'le zavatra menga zay, zavatra roa telo zay, dia efa very mety indray an. Zany mahatonga anahako hoe tsy kivy aho anatin'le tolona. Na de mahita ary zaho hoe misy zavatra tsy tokony fandeha, tsy tokony, tsy, za zany tena tsy afeniko fa tsy mijery ny ataon'ny hafa. Raha hijery ny ataon'ny hafa, de tena teneniko anareo fa kivy ary mety lâcher gant mihitsy hoe za tsy mahavita fa ohatran'izay. Le izy samy men'Andriamanitra ny anitra ho azy, indrindra samy men'Andriamanitra ny takatry ny sainy sy ny vitan'ny sainy ny olona rehetra, dia no raisiko ohatran'izay le izy hoe avy aloha zareo anaony ataony tsy olana mihitsy zany, fa mifameno ny hetsika rehetra ao anatin'ny zavatra atao, ametrahana ny zavatra tsaratsara kokoa. Ma pourquoi pas hoe tena tsara mihitsy ho an'ny Malagasy, ary ao anatin'izay lalan'izay tsika menakavy ary tsy afenony zany. Manahirana miteny zavatra petraka, fa ao anatin'izay lalan'izay tsika am'izao oro zao. Tsy miteny hoe vita ara-pitsiny ohatran'izany, fa nanome aho hoe enim-bola nanomeko an'io raha ela, avec les paramètres de l'époque. Fa za tsy hiala am'le hoe enim-bolana na de hitako raha hoe c'est un peu hypothétique, noho izao. Nefa hitako en parallèle, misy zavatra ihany koa nefa ny m'évoluer, surtout amy côté atsika, amy lalatsika ty zany, ka zay no mahatonga anao manana réjouissance kely hoe, tsy kely fa ngeda be, ary soran'Andriamanitra hoe misaotra anao Jesosy Tompo, nanome saina matsilo, nanao zavatra ohatran'izao,
de tonga amy zavatra ohatran'izao tsy maintsy misy etape dinganinao ray roa telo efatra dimy enina tsy haiko hoe iny tena tsapanao mihitsy teto ny enga de tongeto de tongeto de tongeto fa raha vao tsy misy zay dia amy navigue à vue ianao ary tena hoe milomano anjambany fotsiny tsy fantatrao koa hoe taizanao ny enga de aizanao am'izao fotoan'izao ary zay no mahasarotiny ahako hoe tsy maintsy misy drafitra na lalana apetraka ao mba tsy ahafahanao manao hoe anesabotsina mehana ny direction anao dia ny GPS nao mitondra anao any Tanjombato tsy mbo hoe iavoloha akory fa Tanjombato ka de aza matahotra fa ifampizarako aminareo zany ho anareo privilégié avy aminareo ihany nazahoanareo ny privilège fa tsy avaniko ny zanaka sy ny Facebook tato ato izy io dia tena hoe lasa mahatezitra olon-dehibe mahatezitra ray aman-dreny ny fikikerana ny zanany na ny fandotona ny zanany zao tsara ho fantatritsika ray aman-dreny aloha fa raha ny tokony tena izy ny zaza alohan'ny 12 taona izay na 14 taona dia tokony tsy hanana Facebook tsy mahazo mampiasa Facebook antany amiko hoe lalàna ve zany sa tsy lalàna tsy fantatro fa mémoire fotsiny mémoire en tant que journaliste hoe ohatrohatran'izay le izy fa tsy tadidiko hoe lalàna sa tsy après on va vérifier ensemble hoe lalàna ve le izy sa tsy lalàna raha izay 14 taona na 12 inona no tanjon'izay fameran'izay dia mba tsy exposena an'le zaza na le zazakely ao anatina charge psychologique za zany mbola tsy hiteny hoe cybercriminalité mbola tsy hiteny hoe ino ty mahazo ny ankizy amin'ny resaka sexe pédophilie sy ny karazany tsy hiteny an'izany fa hierovana amin'le charge psychologique nuisible et néfaste de zay no anisan'ny namerana an'io Facebook io misy toeram-pianarana dia tsy maintsy vonoina ny telefona ary tsy azo atao akaikin'le mpianatra akory fa na vonoina de na idina any anaty armoire anaty casier aty andafy ny teneniko zany ny any Madagasikara tsy fantatro fa zavatra hitako any Madagasikara de tsisy lalàna na rafitra arahan'izany ka anika na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia samy manaonao foana ny zanaka 12 taona dia efa manao Facebook sady 12 taona zany koa fa somary marodrotroka any Madagasikara fa malala an'ity zavatra rehetra ity noho ny adulte
Efa mipolipolo ita zalahy zay fiteny azy. Indrindra fa feno eo amin'ny 13, 14 taona ny ankizy. De tena manahirana, ary tena manahirana ny mitaiza azy. Ka io tsika zany mahita hoe izy manana an'le Facebook zany. De mizara roa mihitsy, ao ny zaza endry, vao mainka mampahay azy amin'ny fianarana sy ny zavatra ataony any am-pianarana, ny Facebook na ny smartphone, satria tsy voatery Facebook ihany no jerenao, afaka mijery Google anao, mijery moteur de recherche hafa, afahana manao recherche sady à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, de micontribuer amin'ny fahaizana zany. Fa ny sasany zavatra hafa. Maly zao dia misy article hitako tamin'ny Le Monde hoe idin'ny YouPorn, maninona porn, sy ny porn, resaka porno zany. Nisy hitany aty a Frantsa noho ny resaka ino ty izy teo engagement zay tsy maintsy isaky ny misy kilométre zany am'le sita dia tsy maintsy anontaniana hoe firy taona ianao ary tsy maintsy manao engagement izy hoe zao ny taonako, déclaration sur l'honneur zany. Ary ny organisme manaraka an'io aty an-dafy matanjaka be. Ka raha sanatria zany le sitanao mandray olona tsy ampy taona. Hitan'ny olona misy 5 eo, 7 connecté eo en même temps. Tonga dia manana droit mifanjakana manidy am'le izy. Iny koa zany fisehoana anankiray zany hoe le zaza mihitsy zany nefa maditra koa zany ao anatin'le revy. Defa tena lasa lavitra be ny revy mahita an'ireny mijery an'ireny le porno sy zavatra tsy fijery rehetra reny. Za moa dia moa za maly mais qu'est-ce qu'on a à foutre. Idio ihany ny sitany lahy. Za mamaky an'izy io zay vao mahita azy io porno na io je sais pas quoi. Isaka anankitelo izy efatra teo idio any. De io zany le zanakitsika hoe metsika izy carte blanche avec le izy teo am'le téléphone smart. Tsika mihitsy no manana problème satria itsika mihitsy no mitady an'le téléphone tena amilay hoe diny kosa very dada ny téléphone omena azy. Alao mba téléphone ohatran'izao. De iny le téléphone avoaka avany matetika moa zany raha mibandy kely de rabao fa mampirevé azy, raha vavy de rabaina mampirevé azy. Fa ny soran'Andriamanitra fotsiny raha ohatra sendra vady endry dia mahay miankadre tsara ny zanaka ao anatin'ny mondon'ny Facebook sy resaka réseaux sociaux io. Iny ianao zany gaga ianao. Tamin'ny voalohany zany hoe tena hitako zany hoe ty président ty ve ataky dona, ty président ty ve ataky gidaka. Satria ninona tenen'le président zany Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia ny adalana ataony na ny fahendrena apetrany dia tsy maintsy se répercuter any amin'ny zanany. Tsy maintsy inévitablement zany. Ary na soratra masina raha de milaza an'izany hoe ny ratsy ataonao de any amin'ny taranaka ao no mivaly. Tokony ho réaliste Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy m'inscrire en faux. Fantatra Andriamatoa Andry Rajoelina tsara amin'ny paosiny fa raha tsy nanao fihetsiketsehana izy tsy lany mera ty napetraka sy ny député, tsy lany.
Ary indrindra tsy lany ho filoham-pirenena izy raha tsy niainga andrevy rehetra sy fomba rehetra natongavana tamin'izany. Tonga anareo de efa kopy. Ka izay mihitsy le hoe tsy efa zatra manao zavatra fo izy a, de na le taranana entiny eo am'le zavatra fo. Azavaiko zay hevitry zay. Ianareo ve de mino fa tena vokatry ny fony akanesan'ny radio le eny amin'ny Père Pedro, hoe tena mampalahelo mafy mihitsy reto. Fa tena zao, tia ny vola amanetsina amatapitrisana. Za lazika anareo fa tsy mino. Tsy mino aho. Populisme ranoray fotsiny io ary blingy de taraiky daholo ny azizy rehetra. Tena io zany tena hoe tongeny izy dia noho ny popularité-ny ny atongavana iny fa tsy ny fitiavana andreo ankizy reo akory. Ny ankizy eny amin'ny Père Pedro zany. De iny nefa ny taritiny le riny zanany miaraka amin'ny vadiny, taritina hianatra ohatran'izao ny fiatsaram-belatsy, ohatsa ome amin'ny fiatsaram-belatsy tsika menakavy zao, l'hypocrisie. Reo vahoaka reo mila atsika, fa ny tena marina sika mila an'ireo vahoaka reo amin'ny fifidianana. Amin'ny fifidianana ilaitsika reo vahoaka reo. Tika zany mila mikotrokotro tsara, mila manao bonne figure tsika amindreo. De lasa entana hatrany anosy be. Entana hatraiza. Ny hita zao le filoham-pirenena ao anatin'le zavatra ataony na ohatra izy na avy nanao an'le lalana dita hoe tendaka fotsiny izy na vita an'le lalana fa en fait sincèrement il se dit hoe mais je vais jamais servir. Hitanao maso mihitsy hoe tena hitanao mihitsy hoe mety tsara velatsy le ry. De zany hoe nitondrana an'ireto ankizy reto zany mandeha sakany amin'ireny de mianatra ho professionnel amin'ny fiatsaram-belatsy. Zay zavatra hitan'ny olona anatin'ny Facebook zay. Tsy adala ny olona ka tsy kopy an'izany. Dia avy amin'izay ny olona metaka po! Metaka satria rehefa tonga any amin'ny ivon'ny Facebook ny sarinao, droanao mihitsy miteny an'le olona hoe mba fafao papa, isariko io fa za tsy tia hita vavan'olona eo. Mantsy anao zany. Na hoe dada fa efface mes photos parce que je veux pas apparaître avec toi. Ohatran'izay tokony hitrangana hoe indray andro radio na Ramatoa Mialy mihitsy no miteny ry lova hoe lova Mercedes aza vokatrony ny sarin'ny ankizy manomboka androany. Am'izay fotoan'izay iny zavatra mety hitranga hoe fanakay zany zanakao. De mamaly verbalement anao tsy avokako réseaux sociaux otrony ny vady aman-janako. Satria zavy manao ny ataoko de vady aman-janako no tratran'ny kritika mavesatra. Tsy maintsy arovako ny vady aman-janako parce que ça va leur coller à la peau né. Ça va leur coller à la peau. Le malagasy ohala fotsiny le malagasy n'Antananarivo zao ohatra. Le malagasy n'Antananarivo de mieritreritra mafy mihitsy ty Sophie Ratsiraka ty. De tena kalabe ary tena kalabe. Iny to Sophie Ratsiraka miaraka amin'ny vadiny avaria afara vohatra iry akaikin'ny iny ty le mpivarotra kiraro manamboatra kiraro gasy ty. Adiniko ny anarany. De miakatra amin'iny Jirama iny.
mandeha vinky izy mivady mandeha tongotra zany de fa nakaiza ny tomobile nreto na tomobile lary tao anatin'le tokantrano tam'izany ifandrapahana hoe iana mampiasa azy atreto ka atreto iana mampiasa azy atreto ka atreto nefa tamin'ny androny tsy mbola nisy akory zany réseaux sociaux zany fa mbola vao gazety dia andiaboliseny zany sofiratsiraky zany zany hoe tokony ho fantatra le matoa andro radio la tsara mihitsy zany hoe ary tsy vitany hoe nidiabolisena fa rehefa nidiabolisena de nitarika trany amin'ny fianganany dadany ary fijerin'ny olona azy fa tatiorina moa zany niovana izy no miantony maro samihafa satria izy koa mahay mampiseho hoe zao za Sofia zao za fa za teny za aloha zany de miteny anareo hoe raha ny hoe zavatra vitan'ny Sofia tao anatin'ny mandahany dadany ampitahana ny zavatra vitanareo de même pas ny ray apahazatony même pas kanefa de endrika takin'inona natao tamin'ny Sofia moralité zany de zao raha tsy tianao ny zanakao ho tsy kafon'ny olona momba azy kritiken'ny olona momba azy de aza nefa entina amin'ny place publique itsony na aza alaina sarotsony ka hitan'ny olona amin'ny fanaovan-gazety ka na izy ho samborinao andro matoandro ratselona na iza va rehefa zay ny zavatra nitranga hoe ianao no nitondran'le olona teny amin'ny place publique tsy niterena anao tsy nivozonana ianao fa ny olona makasary en tant que journaliste d'investigation na tsy fantatro hoe io alainy tsara ny zanakao alainy tsara ny zanakao hoe jereo mividy ny kirarony anie zaza 4 taona jereo mividy ny famantaranandrony zaza 4 taona izy io no navitan'ny afiran'ny Emirates tsara jerena ihany koa zany ny environnement-ny any Dubai any le trano aty Frantsa aloha de efa hitatsika hoe aiza izy ary ho alaitsika tsara zay ny amin'iny ngambany rehefa tsy tiana le ho kritiken'ny olona dia atao voatran'ny voatavo na ilokosa jamais voatavoka de iny exposeny zanako na mivadiko amin'ny Facebook zany raha misy any de efa pejy efa ela ary efa tsisy kafako tsony fa raha ohatra hoe tao anatin'ny faravakely ny 4 taona zay dia na 5 taona koa raha tsy nameraka itony ny sary na ny sarin'ny zanako zany na ny vadiko tamin'ny Facebook tsony ny tenako satria no ny adalako ve amin'ity zavatra toko ty de mivady aman-janako no meny olona mifantsy mba hitako hoe tsy rariny zany nefa ny olona koa tsy ho voasakana tsy hanao an'izany dahoary veloma toko veloma mahafinaritra mandram-peona toko